miarabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao raha ny sary azo tamin'ny zanabolana tamin'ity an'ity misy ny raona izay manatona ny morontsiraka avaratra atsinana Madagasikara atosika ny rivotra avy any atsinanana izay mitondra rotsakorana amin'iny ary tomanana toetra zay atao anatin'ny 3 andro ho avy mitika zay fa mbola mijanona maimaina hatrany aloha ny andro raha hoan'ny ilany atsinanany havoatany sy ny atontam-baovao atsimo atsinanany Madagasikara iny fa mitoy kosa ny orana tandrivindraona any amin'ny atontam-baovany avoany andrefany nosy atombanana isan'izay orana tandrivindraona raha ikotroka zay ihany koa atao anatin'ny 2 andro ho avy eo zany ho an'ny atontam-baovany atsimon'ny Madagasikara iny ny maripanatsika dia tsy dia misy ny fivanagoavana aloha raha ny 2 andro ho avy fa tombanana misy fidinana kosa aloha zay maripana izay saika hitantaratra zay manerana ny nosy amin'ny ankapobeny any amin'ny alarobia any hoany toy izao ny toetry ny androntsika ho anerapizy vao maraina dia izy hatrany aloha ny tandrivindraona any amin'ny faritry sava nalanjorofo sy ny faritra atsinanana mety mbola isy ihany koa ny tandrivindraona ho an'ny morontsiraky ny faritry sofiasy ny any amin'ny faritry diana ny ambiny kosa dia maina ny andro anerapiso tolakandro misy ny tandrivindraona zay mety ray kotroka any amin'ny faritry melaky ny faritry menabe ny ilany andrefany faritry bonglava sy vakinankaratra miandrin'izay ihany koa ny tapany atsimo amin'ny faritry orombe ny atotan'ny faritra anosy androy ary ny atotan'ny faritra atsimo andrefana ho an'ny faritry sofiasy diana ihany koa ary ny morontsiraky boeny dia mety ahitana an'izay tandrivindraona mety hoaray kotroka izay ho an'ny rapisitolakandro mety mitoy any amin'ny alina moa zany ho an'ny morontsiraka avaratra atsinanana kosa indraina ny faritra nalanjorofo ny faritra atsinanana mety mitatra ho an'ny ilany atsinanana faritra loatra mangory ihany koa zay dia ny andry orana tandrivindraona ho an'ny rapisitolakandro ny ambiny dia maina aloha ny andro raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny rapitso izay tafiakatra raiky amin'ny 30 degré celsius ny maripana ho an'ny avoatany ary ny morontsiraky ny Madagasikara dia mafana tanteraka satria raiky amin'ny 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius izay maripana izay raha ho an'ny morontsiraka fa ho an'ny atany andrefan'ny Madagasikara kosa indray dia manodidina ny 7 ho an'ny atotan'ny faritra atsimo andrefana ary manodidina ny 8 degré celsius kosa ho an'ny faritry betsiboka ireo aloha zany ny maripana ho an'ny rapisy fa ny toetry ny androntsika ny talata mbola mitoetra hatrany zay tandrivindraona mety ray kotroka zay ny tapakandro ariva ho an'ny tany faritry melaky ary mitatra ho an'ny ilany andrefany faritry betsiboka izay voakasika ihany koa ny faritry bonglavy ray manontolo ny ilany andrefany faritry tasy sy vakinankaratra mitoy ihany koa zay orana izay ho an'ny atotan'ny faritra atsimo andrefana faritra androy sy anosy ary mety hitatra ho an'ny ilany andrefana amin'ny faritry orombe sy matsiatra ambony izay orana tandrivindraona mety hoaray kotroka izay mbola hitantaratra ihany koa ho an'ny morontsiraky ny faritry sofia manakaikikaiky ny district anambilobe sy ambanja eo ihany koa dia mety ahitana an'izay orana tandrivindraona mety hoaray kotroka izay mandraondraona ny andro ho an'ny morontsiraka varatra atsinana Madagasikara mety arahina tandrivindraona hatrany moa indraindray ny maripana vinavina amin'izay andro ny talata izay 30 degré celsius ho an'ny avoatany raiky amin'ny 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy ny any amin'ny ilany andrefana dia misy tafiakatra hatrany amin'ny 30 degré celsius hitantsika any amin'ny faritry betsiboka izay ny toetry ny andro ho an'ny talata fa ny alarobia dia mbola hitantaratra hatrany ny orana tandrivindraona ray kotroka any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara mbola mety hitoetra ihany koa zay ho an'ny atontany atsimony nosy ny ambiny moa dia maina ny andro raha ny maripana ho vinavina ho amin'izay andro ny alarobia izay mety ho tafidina 20 degré celsius ho an'ny avoatany ary 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius ho an'ny morontsiraka atsinanana any amin'ny ilany andrefana dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius hatrany ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny alarobia izay ny mety eo tamin'ity an'io ty ary rapisy manaraka veloma toka